Fatetsakilan'izay dia nanao ny fanazavany ihany koa Atoa Rivo Rakotobe izay filoha lefitra napetraky ny zareo anivon'ny federasiona, zany hoe ny filoha teo aloha Andry Ramanantselona no nametraka azy ho filoha lefitra, ary avy eo dia ity filoha tena nitantana Andry Ramanantselona ity andray koa no nandefa taratasy faharoa indray nilaza fa tsy izy tsony indray no mitantana fa ireo staff teknika misy 5 tamin'ny omaly ary dia nisy ny faninanana izay nikarakarainy tetsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina, nitondran'ny fanazavana mahakasika izay zava-misy ao anatin'ny taranja taekwondo zay. Nambarany fa dia tsy kandida ny tena ny fanotanjony dia ny Hametraka filoha tena lany ara-dalana ary fitantanana mazava no takina ao anatin'ny taranja taekwondo fa tsy tie fifidianana peta-toko akory, ka dia ny fotoana no manery azy tsy mbola nanaterana izay fifidianana izay. Ino ary ny fanazavana entin'ny sensei Rivo Rakotobe. Ponse manokana aloha zany dia tsara fantatritsika fa ny ponse ny mpanao taekwondo dia tsy maintsy mahay ponse, rehefa tsy mahay ponse anao zany dia mitovy amin'ny tsy mahay taekwondo. Eo amin'ny sehatra international sy national tokony izay no izy. Ataoko ohatra kely fotsiny raha ohatra ka misy expert tonga eto toerana na hoe mandeha makany ivelany mpanao taekwondo anankiray ka rehefa tsy mahay ponse dia tsisy dikany, tsisy ahafahan'olona mandefa ny fahaizanao mihitsy raha tsy mahay ponse. Dikan'izay zany ponse base ny taekwondo. Raha ny resaka fifidianana moa dia lalàna io, donc tsy azo ny rehetrarehetra hitovirana io fa tsy maintsy atao. Fa ny olana fotsiny zany mampifanditra ny taekwondo ankehitriny dia ny resaka fotoana. Raha ny federasiona malagasy manokana izay tarihako dia efa nametraka tamin'ny club tsirairay avy nangataka ny dossier tokony homanina ahafahana miroso amin'izay fifidianana makany amin'ny federasiona zay. Mampalahelo anefa hatramin'izao dossier farak'izay bitika indrindra ny nangatana ho an'ny club ahafahana hiditra amin'ny fifidianana section certificat de conformité ny club tsirairay avy ara-dalana, mba ahafahan'ny federation mahafantatra zany hoe firy ny club misy manerana ny nosy ary iza ny club ara-dalana, iza ny tsy ara-dalana. Raha misy moa tsy ara-dalana dia asaina miditra any amin'ny ara-dalana izy, mba ahafahana zany miditra amin'izay fifidianana izay. Ndrisy nefa hatramin'izao na club iray ary mbola tsy mipoitra nanaritra an'izay certificat de conformité zany. Zany hoe rehefa tena zoina zany le club izay mieritreritra mitaky fifidianana raha tsy manao an'le dossier, ahoana moa ny ahafahan'ny federation andeha hiroso amin'ny fifidianana. Zay anankiray. Faharoa, ny fotoana ihany koa mbola manery ao anatin'izay satria raha ny tenako manokana mbola tsy tena nafahako miditra amin'le mamoaka an'le calendrier électoral ny federation dia ny eo amin'ny resaka fiainana arak'asa manokana izay sy ny situation politique izay misy amin'izao anatin'ny élection présidentielle izay misy ifandraisany any amin'ny asa mandrarahako moa izay zavatra. Dikan'izay zany efa te hametraka zany dia nizao ho an'ny club tsirairay avy ho avintsika mifaninanana fifidianana filohan'ny federation malagasy ny taekwondo izay mariako etona fa ny tenako dia tsy rotsaka ao anatin'izay intsony, fa kosa hametraka an'izay fifidianana eo izay ho karakaraiko ao tena hanaraka ny ara-dalana fa tsy le kitoto ohatra nisy tao aloha zany ny zavatra tena takiko.